Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana malala miarabana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ianareo mpijery indrindra ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manototosa an'izao fandaran'izao. Ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika anatin'ny adin'indray sasany eo dia za resy lahatra fa tsy taka ny idiranao teto ny voanao eto andrano raha maharitra hatramin'ny farany ianao ka dia marety hatramin'ny farany. Raha androany anao vao tonga eto dia tetenanao koa hoe tsy kisindrasindra ny atongavanao teto fa misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia mangala toerana tsara maka toerana tsara dia noho izy lazain'ny tenin'Andriamanitra fa mety io ny hanasitrana an'ilay ratra eo amin'ny fiainanao. Dia tahiny ny tompo aza mihafahafa ianao raha hoe androany vao tonga eto dia aza mihafahafa mandray anjara miaraka amin'ny ankizy anaty commentaire atao voatriny efa pakety foana ianao ary raha mampahery anao ny androany dia tongava indray rahabitso. Alleluia. Dia tahiny tompo ary sika rehetrarehetra ihany koa raha tojo moa niditra teto voalohany androany dia tahiny tompo manokana raha tojo dia tena hoe ao ataon'Andriamanitra taka ny rano taka ny hazo maniry anilan'ny rano mandeha tokoa any ianao ka tsy ho maina hamokatra na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany ary dia ho velona lalandava ho velombelona lalandava ny ara-panahy mifoka an'ilay rano ny faka dia tahiny tompo raha latojo. Raha mba fianarakoto tahiny tompo ihany koa Naël, Erika, Tsiramboaramiel, Kodenela, Kodanela, Eliana, Lina, Sandola, Lala daholo zany Marina Tiana, Zamina, Artizana, tahiny tompo Falra Heritovo, Antriniana Edita, Tongasoa, Alleluia. Tahiny tompo ihany koa Herbetina, Nambintsomakrina, dia tahiny tompo koa i Kodanela efa narabaiko teo Aimé, Lavlitina, Bertsava, Moni, Itody Raonsoa, Bertsava, dia ao ihany koa ry Soameva, Yama, Ajaska Patitsi, Agnès Mbolatina, MNG, Tongasoa. Efa manomboka eto foana amin'izay, alleluia, faly foana izay mahita anareo. Rolianisa, Fambeazana Fitahina, Fintso, Sandola, Tirira Albenja, Niana Mainsoa, Kadaka, Rodina, Tongasoa ihany koa Fabiola, Mampionina, Elisabeta, Tongasoa, Fabiola Zanakandapa, Ranabavy Sonatenana Jenika, faly be za mahita anao tafiditra live. Alleluia. Ranabavy itsika Zamina moa Ranabavy Sonatenana Jenika io, Ranabavy Niriny no anarany. Fambeazana Fitahina, Razana Monika, Verselina, Eden Sandy androany vao hitako teto sa efa hitako teto fa faly be koa za mahita anao dia Tongasoa ihany koa Mamy Randry, Nambintsomakrina, Ranabavy Lala, misy fita Tongasoa daholo tsika tsirairay avy. Tena faly mahita anareo ary mandretatra amin'ny farany fa ahafahantsika mbola misy zay aloha fandarana raha mbola ifampaherezantsika eto ho voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Koa dia mahereza isika tsirairay avy. Ranabavy Marizao tahiny tompo ihany koa. Andao arintsika aloha hanomboka ny fotoantsika androany vavaka foana moa ny hanamboarantsika ny fotoana ka ny ekipa iaraka amiko eto androany Ranabavy Berta avy any Koweït nivavaka ho an'ny fanombohana dia Mampionina ny toriteny dia vavaka ho an'ny firenena Ranabavitsika
Erika avy eto Frantsa. De tahin'ny tompo ary tsika rehetra. Tahin'ny tompo ary ranabavy Berta avy hatrany de menanao ny fitenenana de hanomboka ny fotoana isika. Tahin'ny tompo ary ranabavy Berta. Tahin'i Jesosy Pasitera Menakavy de tahin'i Jesosy atsika rehetra. Iaraha hivafoka isika metrantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'izao fotoam-bavaka vavaka fiambenana izao. Andriamanitra tsara indrindra o, mbola faly misaotra anao izahay, misaotra Jehovahandriamanitra ho noho ny fitantananao anay namakivaky nandritra ny tontolo andro ka mbola velonena izahay nahatratra izao fotoana izay andeha iarahanay iombom-bavaka eto anatrehanao izao. Be ny ratsy izay nataonay Tompo Andriamanitra ary tsy mendrika iantsony anaranao izahay. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao ka mamela ny fahotanay. Ary tsy miafiny aminao Tompo Andriamanitra ny iantsoany anarana amin'izao fotoana izao. Apetraka feno am-pelatanana ny fotoam-bavaka mandritra ny fotoana rehetra eto. Ary indrindrandrindra ny hitondra ny hafatrao, hitory ny tenina masina ny amin'ireto mpanomponao ireto. Ampiteneny Jehovahandriamanitra ny vavan'izany mpanomponao izany, tendre ny lelany, ahirato ny masony, ary ataovy ho tahaka ny sabatra roa lela, hipaka ao anatin'ny fony mpanompona tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra izay toriana eto. Jesosy malala o, tsy miafiny aminako eo ny amintona ny toriteny, amelabelatra ny toriteny, avy aminao no fanahy masina, ahafahan'izy re hanatanteraka izany asa izay omenany tsirairay avy izany. Ary ny fidirana izay hasandatra rehefa avy Jehovahandriamanitra dia fanomezany ny voninahitra ao, fanandratanay ianao eny ambonin'ny seza fiandriananao. Matoky ny fanatrehana Jehovahandriamanitra, matoky ny fitantananao, ary ny ranao mahery ny hikorena ny amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra, ny fitaovana rehetrarehetra ndesina hanatanteraka ny amin'izany fotoam-bavaka izao dia apetraka feno am-pelatananao izany. Ary ny vafoka ny firenena izay hasandatra eo am-pelatanana Jehovahandriamanitra dia hienona izany satria ianao Andriamanitra izay mpamaly vavaka, ianao Andriamanitra izay mpiaino anay no ametrahanay ny amin'izay rehetra momba ny fiainan'izany firenena izany. Ary mivafoka manokana n'aiza n'aiza ny mpanompona izay fa mangetaheta amin'izao fotoana izao izay mbola tsy tafiditra Jehovahandriamanitra amin'izao fotoam-bavaka izao, ianano hanafaingana ny diny ary hanako ny ampiomana ny saina ampanahiny, afahany hanana fahatokina, hanana safidy, andeha hanatonanao, andeha hanompo anao, indrindra hiazakazaka hiandrandra izany teninao masina izany. Matoky ny fanatrehana Jehovahandriamanitra mandritra izao fotoam-bavaka izao. Mitenena eto ana Jehovahandriamanitra fa mangetaheta ny mpanomponao, melana ny mpanomponao koa mangataka ny fanahy masina no hanjaka hanan-keriny amin'ny tsirairay avy. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra o, voninahitra ho anarery ihany. Aleluia, amen. Aleluia. Makasitraka indrindra ny ranabavy Berta sika tao anatin'izay vavaka matsiro fanombohana. Zava-dehibe ny vavaka fanombohana ary anasana anareo rehetrarehetra koa afaka mandray anjara amin'izany vavaka fanombohana izany raha maniry ny hanao an'izany ianareo. Ny zavatra ataonareo dia manao vavaka enregistrenareo ny vavaka ohatran'izay, tsy mihoatra ny 3 minitra dia mandefa sary nareo dia efa afaka mandray anjara eto ianareo. Hitahin'Andriamanitra atsika ny asan'Andriamanitra. Mahereza saotra ranabavy Berta dia Andriamanitra maty fitianao dia ranabavy Barthélemy izy ranabavy Ralafalina Eritovo. Tonga dia efa correction automatique izany ranabavy Berta. Tahin'ny tompo Verselina Bekirolande izy daholo mbola tsy ao Falina Eritovo, Kadaka Tsiramboaramiel, Lantonirina, Mami, Aniry Fahazavana, Tongasoa, Mama Valentina, Maniko, Iladanna, isika rehetrarehetra tahin'i Jesosy. Halleluia, Itody Raonso, Marina Tiana, Amboaratsiky, Jeso mahery, halleluia. Ravavy ny anabavitsika Erika zany Jeso mahery zany raha tsy fantatrareo tahin'ny tompo tonga soa
tonga soa faly be zay mahita anareo a maretatra amin'ny farany. Alleloia. Aloha tsika no hira anankiray tety dia etsonina zay mety mbola varindrina. Mety misy olona ao ambadimbadika ao a mienoeno tsindraindray atsika eto fa mbola tsy mety mody ao ambala. Mbola tsy mety mody ao ambala. Atolotra an'izany olo zany tiry ty. Raha misy olona eto mbola varinany amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao a dia teteny aminao hoe ny tomboantsika dia izao. No harian'Andriamanitra mba hanompo azy isika fa tsika no niala. Ny ataontsika dia izao ny miverina. Roviana ianao ny verina ary roviana ianao ny ody. Tahiny tompo mahiresitsika tsirairay avy. Isanandro dia miantso ny iray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famondram-pony ianao anety tsy afaka ambony. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanena no manafety. Tsy hoe tsy nala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vala. Fa ianao tena dimy tsy fontsariny zany aneny antony avy. Fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoa. Roviny ianao vao avy, roviny ianao vao mahody. Rovina fa ny tompo efa sasatra ny andro miady ny dadala. Roviny ianao vao avy, roviny ianao vao mahody. Rovina fa ny tompo efa sasatra ny andro miady ny dadala. Tena lefan'iray lay tokan'iray Jesosy an'ilay izy hatr'izay. Tonga izy hitany sy hamonjy ny vera fa raha mody ianao tsy maniry. Fa ianao mila mino Jesosy lay iny fijaneno lalany iny. Tena lefan'iray lay tokan'iray
Alleloia. Isaoran'Andriamanitra zany izy zany a. De engany mba ody daholo am'izay zay mbola ny ivelany fa efa akaiky ny dininy samby fiara. Any tena teteny amintsika mihitsy hoe afaro ny havana matsakaiza fa ho avy Jesosy. Ary tsisy na de zavatra ray ao amin'ny baiboly aza voasoratra ka tsy ho tanteraka. Tsy misy. I baiboly nge raha afaka malalaka tena boky mahagaga. Dia tsara fa zala teny fikasanao a de tanteraka amin'ny fiainantsika. Isaky ny misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika de misy zavatra mifanaraka amin'ny zavatra voasoratra ao amin'ny baiboly. Ary za teny aminao fa tsisy na litera ray aza voasoratra ao ny amin'ny faminaniana ny zavatra ho avy ka tsy ho tanteraka. Ary afaro ny havana matsakaiza fa tena hisokatra io lanitra io. Azafady toko. De tena hiseho amin'ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny anjeliny a tsy ho ela. De mahereza isika rehetrarehetra. Hiditra amin'ny toritentsika. Mahafinaritra moa fa ny vaovao efa mivoaka fa amin'ny 14 mars zao a. De foana ny passe vaccinal isaorantsika an'Andriamanitra zany. Alleloia. Tsika tsy malala zay ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa isaorantsika an'Andriamanitra zany. De tsy hanao masika intsony rehefa tsy ho ela. Alleloia. Dia amboary ny programa zany ry zareo avy any ivelan'ny Frantsa fa tsy ho voasava passe vaccinal intsony nareo ny ambony TGV raha ho aty nareo amin'ny Pasika. Alleloia. Zany zao mbola tsy fantatsika mody mety afaka mody zany raha fahazahoana an'izany. Raha fahazahoako an'izany aloha ohatry ny afaka tsisy intsony zany. Tsisy ilana an'ilay izy intsony zany. De jerenareo nge ny zavatra mahavariana mba tonga antsika amin'ny teny hoe voaraikitra ny ady tany Ukraine de tsisy miresaka intsony ny Covid. Teo tsisy zavatra resahana afa-tsy Covid, zao tsisy zavatra resahana afa-tsy Poutine, président Poutine. Zany hoe adino tampoka teo ilay Covid anetretina hoe tena mamono sy tena mampatahotra be. Tsy diso antsika tsy natahotra an'iny. Tsy diso antsika tsy natahotra an'iny. De adino tampoka teo. Fangatsy ny hoe raha nisy ny ady ary misy ny ady ary tsy gatsy hoe io mamono tsy maintsy ataony rehetrarehetra tapeny ny vava tsy ataony rehetrarehetra. Fa fantatsika ankehitriny. Fantatrareo ankehitriny fa ara-panahy ireo zavatra ireo. Hita fa tsy de nahomby iny ohatry ny adinodin'ny olona de ity misy zavatra ray vaovao be de ny tanjona de ny ampitahorana tsy hanomezana fiadanana ny olona intsony. De zany ohatry ny tsy nisy ny Covid zao. Tampotampoka foana ny passe vaccinal, tampotampoka ho adino hatreo zany mievina ianao de ohatry ny olona mila gadrainy ireny ianao mievina sy ny sisa sy ny sisa. Zao afarako anareo. Reo olona reo de sady mpandainga, mpamitaka no manan-javatra manana tanjona tiana tongavana. Ary ny azy de tsy miembotra izy. Ny tanjony foana de ny fametrahana ny fanjakana tokana, ny fifehezana ny olona, ny ampihenana isan'ny olombelona, ny tonga ny fiainan'ny olona afaka hidinerana amin'ny atsipiriany, atao tahaka ny robot velona, atao lasa mpanompo, atao mihoatra lavitra noho ny andevo taloha. Ninona zavatra ataon'izy ireo
de zao foantsika oina zay matoky olona misy foana ny zavatra tokony hitandremantsika io zao alalaka be mihitsy zao vita zany io eritretinareo 14 mars de alalaka zany de io zao hatramin'ny io zany mbola sotatsika koa ny apoka an'ity adiny Russie Ukraine ty satria io de hitatra ary hoe zany zareo avao daholo ny tarina ny olona avoaka ny olana rehetrarehetra de ao anatiny io nefa ny tanjony mbola ataony foana zay atongavana am'le izy tsika zany mila mailo fa ao ambadibadiky ny été vacances d'été io zavatra mody mangina io ny tiany mody mangina rehefa tena tiana ho fantatry ny olona natao hoe fahalalahana de nigejaina aloha de vahana de lefa libre zay olona afaka izay sy ny sisa fa ao ambadika ao ao ambanin'ny tany ao any amin'ny takotakona any misy masinina miodina ihany any misy ketriketrika ihany any fa zao itsika koa na inona ataony na inona zava-mitranga miala ny passe vaccinal miala ny masika sy ny sisa ny fifantohantsika amin'Andriamanitra tsy miala mandrakizay aza dino so nareo misy alaim-panahy de mivaha eo ny zavatra rehetra de adinonareo misy aminareo matso de mba mivavaka hoe satria matahotra covid toy zay tsisy tsony zany ny covid de tapa soavaly tapa-kofehy atandremo manana ny zavatra andrasana isika misy avy zay ozy izy fatao maladalaka ny trano gavo aty aminay de zay eo ny iainatsika antanio rotojo efa taty de eo osiny anaty lasy osiny anaty lasy sika de zay eo no iainatsika fa mahafinaritra ka ny tiako lazaina am'izany rehetrarehetra any de zao so fetapakova dia halleluia hoavy roly marina ny tendranam-paviliana zao tsika vao mety ana miomana fa io de lalana makany foana io makany zay de tena resy lahatra ary tena maika anatanteraka ny pasika amin'ity taona ity mba havita pasika isika pasika zany keravana tena fandresena ary isataona tsika mandalo pasika zany ao ambadiky ny pasika fandresena be foana ianareo zany manana olana be taka ny tendrombohatra reo zavatra tsy mety mivaha amatonan'ireo mivavaha ianareo ahatratra ny pasika andalo ny pasika isika hiampita ranomasina mena isika rehetrarehetra reo dingana vaovao be hafa ndray pejy vaovao be indray fiainanao ambadiky ny pasika efa tsara mety tena efa tsara ny hatram'izay fa mbola hitany tsara mihoatra ianao zany mahatonga antsika mahazava-dehibe ezaka izay mivady alolohan'ny pasika taka ny fanao isa-taona moa de misy ny fampianarana pasika ho anareo mbola tsy de mahalala satria hatram'izay mety ohatranay ihany nareo taloha tsy mahalala ny atao hoe pasika fa de mipasika antsika de hoe tena inona zany de œuf de Pâques zany de inona koa ny zavatra tadidinao rehefa pasika tsy œuf de Pâques ny tena zavatra ngeza be tadidinareo taloha fa tsy zany sarobidy lavitra noho izany de hiaraka tsika anisy lanjany an'izany atao hoe pasika zany anisan'ny fety ngeza sy lehibe indrindra ataotsika izany ary ho anareo rehetrarehetra izay ho avy aty atokantrano de zay samana tena fa hiaina zavatra mbola tsy niainantsika ndraitsika tao anatin'izay vaovao takanareo betsaka taminareo ny tonga taty antranonay tokantranonay tsika nanao pentecoste tamin'ny heritaona tadidiko foana ny pentecoste zay nataontsika tamin'ny heritaona de misy taminareo mbola tsy niatrika an'izany hoe taky ny ahoana zany fanamasina mirotsaka de amin'ny pasika koa mbola betsaka aminareo no mahalala ahatsapany zany hoe ahoana zany mandalo pasika
tena raha miliardaire zay mivady de zao ny zavatra nataonay pene daholo ny billet d'avion nareo nankaty. Halleluja. Satria zao mety io nge pasika ianantsika farany revana malala ny afahantsika miaraka. Fa ao arinan'io amin'io tapitapitra io ny vacances d'été de zay resy lahatra fa tena isy zavatra ngeza be hitranga. Ary zay moa de manafatra foana atsika. Fa ny fatapahan'ny internet zany tsy ho ela. Io vao io ny tapaka de ho maizina ty zao tontolo zao ty. Ho maizina ao ary ho maizina sy tsisy endriny satria ndretinao tapaka io voalohany indrindra zao fandarantsika zao de efa tsisy tsony. Ny fifandraisantsika tsisy tsony. Tsy fantatra tsony hoe lasa izy izany veran'ny dalana izy any rehatra. Sy ny sisa. Fa ho ararotintsika ity. Ho ararotintsika. Aza matahotra ianareo izay tsy tonga aty. Fa ny live-tsika mandeha ary amin'ny endriny hafa mihitsy ny iainantsika mandritra 3 andro eo. Ny zoma 15 avril, ny sabata 16 avril, hatramin'ny lahady 17 avril. De ho hitanareo fa tena iza manana sary tamin'ny Pentecoste, tsy ato zao le sary tamin'ny Pentecoste. Tsy ato mbola tediavina fa raha hitako rehefa de alefakeo ny sarintsika tamin'ny Pentecoste. Halleluja. Nafinaritra ny fotoana. Be dia be nareo ny tonga taty. De mbola misokatra anareo koa ny hoan'ny zay olona tsy vonina ny hafahafa, ny varavarakely sy ny varavarambe misokatra daholo. Ny fonay misokatra. Nareo rehetra zay te ho avy de tongava. Fa ataontsika zay mampety ny fiainantsika ato. Fa ny azo antoka kosa amin'io de ny ara-panahintsika iaina zavatra tena afinaritra be. Atsiaro an'izany pasika zany tsika amin'io hoe tena fomba miavaka angamba ny azo ilazana azy. Ary farany vao misy vety noho ny fomba fiteny. Tahian Jesosy. Zay no ela hiditra ohatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Filazan-draharaha kely mantsy zay. Averiko ihany mandray train nareo miala avy any marina ny endrana baba maminy anandreny na nahatsiarovako ny pasika lundi de Pâques mandeha mitsangatsangana ohatran'izany mihitsy. Mandeha train nareo miala avy eo amin'ny Gare de l'Est raha eto Frantsa de mankaty amin'ny direction 3 de miala amin'ny Arieray mialohan'ny gare 3 zany hoe eto amin'le gare atao hoe Romilly-sur-Seine. Eto ianareo no miala 4 kilometatra miala ny tranonay io gare io de alainay eo nareo. Na io tenendrana-bavinay le Gare de l'Est de miala Provins vitana Navigo zay. Fa le Provins indray ezahana ihany mba ho aty Romilly direct satria lavilavitra kokoa mantsy Provins, lavilavitra kokoa ho anay mivady satria 40 kilometra miala ny trano indray de lavilavitra kokoa amin'ny fitsenanareo zany raha indrindra misy olona rondra hiverenana de sarotrarotra ihany. Mitahiny tompo mahireza tsika tsy manana fiangonana fa en ligne etiny atsika. Fa za mino fa tsapanao ihany ny herin'Andriamanitra na de en ligne eto atsika. Fa amin'io kosa iontsika de ho hitanareo anatin'ny fampianarana ny pasika ny endrikendriky ny zavatra zay ho ataontsika amin'izany. Fa de tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Raha tsika tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany hiaraka amin'ny mampionontsika androany de matoka fa ampahery anao izany. Tahin'ny tompo ary mampionona anao ny fitenenana. Amin'ny fifaliana lehibe indray no arabako antsika rehetrarehetra ary hafana malala izay manaraka ny fandarana vavaka fianbenana androany dia faly miarabanareo na sambany ianao vao tonga eto de faly izay mandray anao am-pitiavana. Raha efa eto foana koa ianao manaraka ny fandarana de fantaro fa fifaliana aminay foana no mahita anao eto miaraka aminay. Ary de manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy androany. Raisiko fahasoavana ho andray ny
hitondra ten'Andriamanitra ampahery antsika amin'ity androany ity. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ao amin'ny Genesisy 4:20 no vakitsika androany. Genesisy 4:20 voalohany ka hatramin'ny 5 dia avy eo dingantsika ery amin'ny 2:12 sy 13. Genesisy 4:1 voalohany ka hatramin'ny 5 dia dingantsika vakery amin'ny 2:12 sy 13. Vakitsika ary amin'izao fotoan'izao ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ninivain'ny Isaka tany Gerara. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy mosary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'i Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao, mitoera eo amin'ny tany izay ho lazaiko aminao. Mivahiny eto amin'ity tany ity ianao, dia ombanao sy tahanao fa ianao sy ny tanànako no omeko ireto tany rehetra ireto. Ka hotoviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao, dia hamaro ny tanànakao tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, ka omeko ny tanànakao ireto tany rehetra ireto. Ary amin'ny tanànakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Satria efa niain'ny feoko Abrahama, ka nitarina izay nasaiko no tandremany, dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. 12. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka, ka nahazo zato eny tamin'izany taona izay, satria efa notahiny Jehovah izy. Ary nanan-karena raha lehilahy, ka nandroso sy nitombo ambara-pahatongany ho mpanjato be indrindra. Amen. Teto ry Abrahama ny avana malala dia efa maty izy. Ary Isaka zanany amin'izay no nanomboka handimby azy. Amin'ny alalan'i Isaka no ivoahan'ny teny fikasana rehetrarehetra amin'izay izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Ary eto dia handray an'izay amin'izay zany Isaka eto. Ohatrany hoe nisy fahefana ampitaina amin'izay zany eto ry havana tany amin'ny Abrahama dia midina aty amin'ny Isaka. Dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra iseho indray ny mosary. Olona ten'Andriamanitra hoe ary nisy mosary indray teo amin'ny tany Kanana zareo no mipetraka, dia nisy mosary teo amin'ny tany nisy azy. Ry havana malala, mahagaga, mampametra-panontaniana hoe tany Kanana ve dia tokony nisy mosary? Fa za teteny aminao mosary indray izany hoe tsy indray mandeha no nisy ny mosary, fa talohan'io efa nisy, ary tao aorianan'io dia mbola nisy ny mosary. Nisy foana ny mosary tamin'ny andron'i Josefa dia nisy ny mosary, tamin'ny andron'i Elia dia nisy ny mosary. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra Jesosy dia nilaza fa ho avy ny mosary izay mbola mafy lavitra noho ny hatramin'izay. Tsy mbola nisy toy izany hoy ny ten'Andriamanitra. Eto amin'ity tany ity havana misy mosary eto. Ary tany Kanana teto fa nisy mosary. Tonga ny mosary ihany satria nahoana mbola eto tany. Any an-danitra tsika vao tsy mahita mosary izany intsony. Fa ity tany ity dia voahozona. Be dia be ny olona mieritreritra hoe any an-tany Kanana ny fiainany dia tsy eritreritra no tongavany mosary mihitsy. Tondraka ny ronono, tondraka ny tantely, milamina ny fiainana, mandeha ny asa, misy ny vola, milamina ny tokantrano, salama tsara sy ny sisa. Dia mieritreritra hoe tsisy antony tokony hivavahako satria eto tany Kanana zao ny fiainako. Fa za teteny amintsika rehetrarehetra fa ny mosary ry havana malala dia misy, ary ity tany ity dia voahozona. Ka na tany Kanana aza ny ainanao amin'izao fotoana izao dia antsoavy ny ataoko, manatony ianao an'Andriamanitra. Fa teto dia nisy zanak'Andriamanitra izay mandray teny fikasana ry havana malala, zanak' Abrahama, izay notsofin'Andriamanitra rano, nanorenan'Andriamanitra ny teny fikasana. Zany no afaka tamin'ny mosary. Ary teto Andriamanitra dia te haneho ny heriny tamin'ny Isaka. Hatramin'izay i Abrahama dia efa teo foana ary efa nitahian'Andriamanitra foana izy. Isaka rehefa teo amin'ny rainy dia nitahiana foana izy. Ny olona rehetra manodidina dia efa nahita foana fa ireo olona ireo dia olona miavaka ireo.
ary olona tahian'Andriamanitra ireo ny Kananita efa nahitan'izany nanomboka tamin'ny fotoana vao niditra tao ry zareo dia efa nahitan'izany ry havana ny Kananita efa nahafantatra hoe reto olona reto dia tahian'Andriamanitra. Dia Andriamanitra rehefa hanao zavatra dia ohatrany manao an'izay foana hoe miala eo amin'ny taniny izay ny olona. Nisy fotoana i Abrahama nantsena niala tany amin'ny taniny rainy sy ny reniny, niala tany amin'ny tanin'ny havany dia nataon'Andriamanitra hoe mandehana fa aniraka anao izy any amin'ny tany izay anirahako anao dia any no hitahiko anao. Dia nandeha fotsiny Abrahama rehefa tonga tany dia niala nahita tsika rehefa mamaky ny Baiboly fa nitahian'Andriamanitra be Abrahama rehefa niala teo amin'ny taniny. Fa eto ihany koa Isaka dia mbola tahaka an'izay ihany. Nataon'Andriamanitra niseho aloha ny mosary mba ahafahany Isaka miala eo amin'ny toerana io ka andeha pita ho any amin'ny tany anankiray atao hoe Gerara. Satria ny olona teo amin'ny tanàna nisy azy dia efa nahita foana hatramin'izay fa Isaka dia zanaky ny teny fikasana ary notahian'Andriamanitra. Ka raha teo Isaka no mbola notahian'Andriamanitra dia efa mahazatra ny olona. Izany hoe tsy olona vaovao no nahita azy fa reo ihany. Ary efa tsy dia tena hoe tsy dia tena mampiorakoraka, tsy dia tena mahagaga loatra intsony satria zavatra efa fiainana nendry zareo efa hitan'ny olona foana. Fa Andriamanitra teto dia te hanao zavatra ry havana malala ho hitan'ny firenena hafa, ho hitan'ny jentilisa hafa, ho hitan'ny olona hafa indray fa ho tahiana ny taranaky ny marina hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia ohatr'izany foana. Josefa rehefa narefa n'Andriamanitra tany amin'ny tany Egipta ary teto dia niteny mihitsy Andriamanitra hoe aza makany amin'ny tany Egipta fa eo a Gerara satria tsy mbola anjaran'ny Isaka aloha nakany amin'ny tany Egipta. Fa ho avy ny taranaky Isaka dia Josefa izy indray no andeha any amin'ny tany Egipta. Dia amin'ny alalan'i Josefa indray dia ho hitan'ny Egiptianina rehetrarehetra fa tahiana ny taranaky ny marina. Aleloia. Fa eto ry havana malala, eto a Gerara aloha, eto indray ny anjaran'ny Isaka. Ary dia Andriamanitra rehefa hitany zanany dia manala azy eo amin'ny toerana misy azy. Tonga hatrany a Babilôna ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Hitan'ny Babilônianina sy ny firenena rehetra fa ho tahiana ny taranaky ny marina. Aleloia. Ry havana malala, ny mosary dia misy fa tsy natao an'ny zanak'Andriamanitra ny mosary. Tsy natao an'ny zanak'Andriamanitra mandova teny fikasana ry havana ny mosary na dia misy aza ny mosary. Fa ny mosary lalovan'ny zanak'Andriamanitra dia tohatra hiakarany amin'ny toerana anankiray ahafahan'ny maso rehetra mahita azy fa izy dia miavaka. Aleloia. Miavaka izy satria Israely no tahiana eto, izy no anehoana eto, ho tanteraka amin'ny avokoa ny zavatra rehetra izay notenen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary nampitainy taminy mihitsy hoe aminao amin'ny alalan'ny Isaka ny voaka ny tsodrano rehetrarehetra izay nomenan'ny Abrahama ry havana malala. Ary dia tsika rehetra niara nahita fa rehefa tonga tao amin'izany tany izany Isaka dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ilay 120 teo dia namafy tamin'izany tany izany izy ka nahazo zato endy. Aleloia. Tanteraka avokoa ilay teny rehetrarehetra izay notenen'Andriamanitra. Rehefa namafy izy dia nahazo zato endy. Ny olona mamafy tsy fantatro hoe afiry eny. Fa neny Isaka ry havana malala tena fahagagana. Fahagagana. Za androany teteny amintsika rehetrarehetra ako. Ho avy ny mosary. Fa ny mosary izay lalovanao, misy fotoana ianao tena mandalo mihitsy hoe olana ny fiainantsika hoe nisy fotoana mba niainana finaritra ihany dia tapitapoka teo ohatrany mivadika tapoka ny fiainana dia potika dia kivy dia reraka dia. Fa za teteny aminao androany raha hainao ny mandrombaka ny teny fikasan'Andriamanitra ry havana dia io mosary lalovanao io lalana empitanao io makany amin'ny fahombiazana. Tsy mahafaty anao io fa mifanohatra amin'izany. Eo mihitsy Andriamanitra ry havana vao tena maneho ny heriny ary ho hitan'ny olona rehetra ianao fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Hatramin'izay ianao niafinafina tany tsy dia nisy nahita. Mety hitan'ny olona ihany ianao hoe tahian'Andriamanitra fa ohatrany tsy dia tena mbola niavaka. Tahaka ny Isaka ny tahian'Andriamanitra izy mbola teo amin'ny rainy teo
Zay fitahina avy amin'ny rainy dia iny no lovainy teo, iny no nohaniny teo. Fa eto amin'izay efa tsy Abrahama intsony indray, fa efa miampitany amin'ny Isaka amin'izay ny teny fikasana. Ary dia Isaka amin'izay eto no hamafy. Dia azo zatoeny. Halleloia. Satria zanaky ny teny fikasana. Ry havana, rombao ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia tsy ho anao no mosary. Isika dia hitazana, hoy ny teny Andriamanitra hoe, na dia isy arivo lava azy eo ankavananao, 100 lava eo ankavianao, hijery maso fotsiny ihany ianao. Hijery maso tsika. Ary Isaka dia nahita maso ny mosary, fa tsy niatra tamin'ny mosary. Ry havana malala. Teo mihitsy izy ny voamaika niakatra ny fiainany. Tena naseho an'Andriamanitra mihitsy ny voninahiny ry havana. Tamin'ny voalohany ange ry havana rehefa tonga io mosary io fa akiviny io e. Ianao ve ry havana ny taninao zao no misy mosary tsy ho kivy ianao. Tonga indray ho ny ahitany, tena vao manomboka tsy avy fotsiny io raha dia efa manomboka mitaitaina ianao hoe inona indray no vokatra hiakatra. Ahoana moa zany ny toy ny fiainana. Ho avy indray zany no mosary dia efa manomboka ny fitaitainana. Ry havana malala. Fa tsy natao any zanak'Andriamanitra zany. Rehefa tena tonga ny tokoa, tonga ny mosary. Ny zanak'Andriamanitra ry havana malala, mamafy dia mijinjavy zatoeny. Halleloia. Ny zanak'Andriamanitra miavaka. Ozy izy ilay ireny hoe olona miavaka. Fa tena miavaka. Halleloia. Satria tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, tena mafy tamin'izany tany izany izy ka nahazo ny zatoeny tamin'izay taon'izay. Satria efa nitahiany Jehovah izy. Halleloia. Tsy nizezika ny tsara. Tsy ny rano ny tena hoe tsara, tsy ny tany ny tena hoe voalazana ihany aloha fa gerara dia atany lonaka. Tany mamokatra be izy io. Fa na dia izany aza, na tany mamokatra be taky ninona aza no ipetrahany olona ka misy ozona ry havana, tsy mamokatra izany io. Fa na tany maina taky ny ahoana koa aza no ipetrahany zanak'Andriamanitra, afaka mamokatra io. Halleloia. Andriamanitra ange ry havana tena manavaka ny zanany e. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy nitombo ambara-pahatongany ho mpanjato be. Tsika tsy mitory hoe vola be sy arena be na hoe fananan-karena be na hoe tenenina ianao hoe ianao io dia tsy maintsy tonga faratapony toy izy ianao hoe za zany tena le azo miliara. Izay foana moa le tenintsika eto. Tsy izany ny zavatra teneniko anao androany. Fa zavatra pahelezako anao androany dia izao. Na dia isy aza ny mosary, ao anatin'ny mosary Andriamanitra aneho ny voninahiny amin'ny fiainanao. Ny olona ry havana izao tena mipempena. Matahotra ry havana ny olona. Vao manomboka mipoaka ilay ady dia matahotra daholo ny olona. Inona ny zavatra hitranga? Sy ny sisa ary dia milaza koa ny vaovao fa ho avy ny pénurie, ho avy ny tsy fahampitsakafo. Izy fiantraikany amin'ny ekônômia mondiale io zavatra izay mitranga io. Iza ry havana tsy manontany tena sy tsy mitaitaina. Fa samy manana ny fomba entiny miatrika ny fitaitainany sy ny zavatra ho avy. Fa ny fitaitainana tena misy. Samy manindrina anazy daholo izao ny olona. Na ny handray anjara amin'ny ady na tsy handray anjara amin'ny ady. Tsotra fotsiny misy fiantraikany io. Fa za teny aminao nefany androany. Fa Andriamanitra ao anatin'izao mihitsy no manavaka Andriamanitra. Ary matantoka be tsika raha ohatra ka hitovy amin'izao tontolo izao ihany araka ny toro-teny maly. Nefa tsika mivavaka. Fa Andriamanitra ry havana tena manavaka antsika. Za mampahery anao androany. Ianao aza matahotra ianao. Fa omen'Andriamanitra anao ny sahazanao ary hitodika ny olona ry havana hijery ny fiainanao hoe ahoana ary rehetra izany. To tsy manao ny fanaon'ny olona nefa to mety ihany. To tsy manao vaksiny nefa to mety ihany. Alleluia. Mandroso ihany. Alleluia. Ny olona to manao an'izao rehetrarehetra izao nefa ohatry ny mitaitaina ihany. Za ry havana teteny amintsika maherery tsika rehetrarehetra. Tao aoriana teo dia tsy vakintsika intsony moa ny ten'Andriamanitra satria lava. Fa rehefa nandroso be ny asany Abrahama, nanan-karena izy niakatra ny fiainany. Gaga ny olona rehetra nety hoe fa izy ty lehilahy ty.
tena nampitolagaga ry havana. Ary dia nialina azy ny olona. Nialina anazy satria zavatra tsy fahita. Olona diso miavaka loatra dia nialina anazy amin'izay ny olona tao Akerara ry havana malala. Ary dia nisy fotoana moa efa nitoriana teto ihany izay teny izay fa nefa ny ampaherezana antsika androany nanototra ny fatsakany Isaka ny olona tao Akerara. Nototofany foana ny fatsakana ny loharano, nototofany foana satria fantatry ny olona fa io loharano io no mahatonga ny Isaka mamokatra be. Manana loharano Isaka, manana fatsakana Isaka. Dia amin'ny alalan'io fatsakana io dia io ampitsara ny rano, mamokatra ny sa dia totofany olona. Fa ny zavatra nafinaritra ry havana, Isaka tsy mba kivy. Isaka tsy hoe zany ve za mba zanaky ny teny fikasana, za dia totofany fahavalo zany ny fatsakana. Dia inatsoa moa zany fa dia eo. Tsy ry havana malala. Fa nanana herim-po koa Isaka ary tsy nanaiky ho kivy izy. Fa na dia tao anatin'ny ady sarotra zany izy. Dia rehefa voatototra ny fanjakana dia nandavaka afo izy. Totofana indray iny dia nandavaka afo izy. Totofana indray iny dia nandavaka afo izy. Ry havana malala, ny loharanonao na dia ezaka hanototra ny loharanontsika aza ny devoly. Dia za teny aminao. Fa Jesosy mihitsy ange ry havana ny loharano e. Ezahany devoly totofana satria tsy manana izy. Mialina ny mponiny Gerara satria tsy manana rano, tsy manana fatsakana, tsy manana loharano. Dia mialina dia inona ny ataony? Manototra n'ilay ao aminao izy. Ary ny devoly zao dia manototra, miezaka manototra ny loharano rehetrarehetra eo amin'ny fiainan'ny olona, ny fatsakana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona, ny zavatra mety hahatonga ny olona hiadana, ny loharam-piadanana, ny loharam-pifaliana, ny fitiavana, ny zavatra maro, ny fitahiana sy ny sisa. Dia ezahany devoly tapenana mba tsy hisy, mba ho maina, mba ho potika ry havana malala. Satria izy tsy manana. Izy efa tsy afaka manana an'izany intsony. Fa za teny aminao nefany. Fa na dia ezahana tapenana aza ny fatsakana, na dia ezahana tapenana aza ny loharano, Jesosy ny loharano velona. Ary io loharano io no mamelona ny fiainanao io. Io no miboiboika tsy mety ritra ao anatinao io. Hamaranako azy dia hoe ny ten'Andriamanitra hoe iverenantsika kely ilay ten'Andriamanitra. Ilay ary amin'ny andininy 5. Hoe ilay ten'Andriamanitra hoe satria efa niain'ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany dia ny didiko sy ny teniko ary ny lalako. Satria efa niain'ny feoko Abrahama. Ry havana malala, ny teny fikasana tsy azoazo fotsiny. Tsy tonga fotsiny io. Tsy votsovotsitra fotsiny izany io. Fa misy zavatra ao ambadiky ny teny fikasana ry havana. Dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe mandeha azy. Isaka ry havana malala efa nandray teny fikasana zao izy, efa tena hoe Jehova mihitsy ny seho taminy mbola nototofan'ny mponiny Gerara ihany ny fatsakana. Mbola sahan zareo nanototra an'io. Komaika ry havana fa olona anankiray hoe tsy mitandrina didin'Andriamanitra, tsy mandeha amin'ny tian'Andriamanitra, dia tena totofany ary tena tsy tafavoaka. Tsy avelany mivoaka, tsy avelany manao ninina satria nahoana? Misy zavatra mbola ahafahany mitazona ny olona iny. Asa zany androany dia teny amintsika. Raha tianao ny handrombaka teny fikasana androany, ka tsy hampaninina anao izany mosary izany, izay ho avy, dia tsotra tandremo ny didin'Andriamanitra. Andeontsika hitandrina hatramin'ny zavatra faran'kely indrindra, izay foana moa ny toriteny verimberina eto hatramin'ny voamaly. Andeontsika hitandrina izay lazain'Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra ihany mino fanampaherantsika izay ten'Andriamanitra izay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra. Mankasitraka ny mampionontsika tao anatin'izany toriteny tena nafinaritra, nampahery. Jesosy ny hamaly fitianao ary avy amin'ny ambony indrindra dia hanandratra anao any Andriamanitra ary dia maniraka anao foana ho solovavany ry vady malalako ranabavy sy rahalahin'ny mpijery
ranapavy sy rahavavin'ny mpijery. Alleloia. De tahiny tompo isika rehetrarehetra antenaina fa napairanao zany teny zany. Misy ny mosary so de verinao fa tsisy ny mosary fa ny mosary misy fa ny tanan'Andriamanitra manala ny olony amin'ny mosary de eo foana ihany koa. Hoy le tenin'Andriamanitra hoe ny nivanianan'i Isaka tany Gerara. Gerara zany de tanàna any Palestina ary tanàna mahavokatra be izy io. Any ka nany tanàna manodidina anazy tanàna hoe collé aminazy de mahavokatra be koa. Ny tany ao Gerara de tany lonaka be, mora ambolena, mora mahavokatra. Ary ny dikany hoe Gerara dia fonenana na koa hoe toeram-ponenana. Zany hoe tena ataon'ny olona fonenana mihitsy zay tonga zany de tamana de mipetraka. Ny zavatra lesona voatsoaka voalohany de zao, ho an'reto olona reto mipetraka atao foana izy fa ho an'ny Isaka ny fahinianany fotsiny io, nandalovany fotsiny io. Alleloia. Ny tsika ravana ny zavatra mahafinaritra rehefa ny fomba hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika de izao, tsy avelan'Andriamanitra tsika mifikitra amina zavatra anankiray mifikitra eto an-tany zany. Porofon'Andriamanitra amintsika fa tahintsika, porofon'Andriamanitra amintsika afaka mahombytsika, fa tsy avelan'Andriamanitra mitoetra monina eo zany hoe eo tsy ary. Fa ny zava-mahafinaritra de zao, asian'Andriamanitra andalovantsika ny toerana maro mba hahafahan'ny olona mahita fa nisy herin'Andriamanitra nandalo teo. Tsika nge ravana ka tena ambasadôrin'Andriamanitra. Isika nge afaka malalako ka tena solotenan'Andriamanitra. Rehefa te mba hampahita ny fahatsarany Andriamanitra de alefany eny amin'ny toerana eny tsika, alefany eny amin'ny toerana eny am'izay andehanany eny ny zanany de am'izay fotoan'izay hitan'ny olona hoe tena misy Andriamanitra, mahery Andriamanitra. Misy fotoana ange tsika ravana ka mandalo any amin'ny hôpitaly fa ny olona ray chambre amintsika tonga de mitola gaga. Tena mba mora sitrany ny olona. Misy fotoana tsika reo any amin'ny misy aminareo reo tena niditra tany amin'ny any amin'ireny le toerana efa tena hoe zay miditra amin'le hôpitaly de any amin'le service efa le any amin'le ratsy be efa le tena indrasafotsiny de sasatry ny maty ny olona eo akaikinao fa ianao mbola io. Ary hoy ny dokotera hoe mahery ny Andriamanitra ty olona ity. Alleloia. Apairanao andro any mifikira amin'Andriamanitra. Soratsika mampiony zany de hosolovavan'Andriamanitra hatrany enenao tombositra tombo fahasoavana. Ny soramary de nivahinianan'i Isaka tany Gerara. Ary nisy mosary ne teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelin'i Abrahama, ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Oviana nisy mosary koa tamin'ny dadan'i Isaka tamin'ny andron'ny Abrahama ny amin'ny Genesis 12:10. Ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama de nidina nakany Egypta ivaniany fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Andriamanitra mandefa mosary
ho an'ny tany fa ny zavatra tsy adinin'Andriamanitra ny manala ny zanany tsy ho eo amin'izany mosary zany. Nalan'Andriamanitra meloa teo amin'ny ray aman-dreniny Josefa ary tozy Josefa mantsan-dralahady hamonjy ianareo no nandehanako taty. Aza manamerika ny tenanareo fa ho famonjena ho anareo no nandehanako taty. Taona maro be talohan'ny mosary de efa nesoriny tanan'Andriamanitra tao ny zanany satria ho avy ny mosary. Efa nisy mosary tamin'ny tany de nalain'Andriamanitra indray i Abrahama nentiny tany Egypta. Nisy mosary mafy indray tamin'ny andro n'Isaka de nalain'Andriamanitra Isaka de nalefany nandehanakany Gerara. Inona ny ataorantsika mosary? Ny mosary misy fa ny tanan'Andriamanitra tantananao tsy ho tratran'ny mosary de eo mandrakizay ary mbola mijoro koa ianao. Ny antony ivavahanao omaly ny anesoran'Andriamanitra anao amin'ny toerana misy mosary rapitso tsy ny androany ihany. Resika mieritreritra inona ary mba vokatry ny vavaka nataoko 5 taona zay mivavaka. Kalmy ianao fa isy valiny. Ianao fa nanao boatin-drakitra. Iza nefa mba nanao boatin-drakitra izy taloha. Izy avy nefa nanao boatin-drakitra. Fa za de nanao boatin-drakitra foana tamin'izaho mbola kely. Ary tsisy zava-mahafinaritra na ohatra manao boatin-drakitra. Le manao boatin-drakitra manahirana ihany satria tsy mihinana goûter ianao. Ny olona mihinana goûter fa ianao nanino nanao boatin-drakitra. Na ela hono nanao boatin-drakitra, Lina nanao boatin-drakitra. Nareo zany efa sitina vola tamin'ny pince à épiler de sokirina kely am'le boaty iny de sokirina ny atao manao ohatr'izao de sokirina mahazo ariary 4, mahazo ariary 4 fanindroany, mahazo ariary 2, ariary 10 zay afaka mividy zavatra. Jesos mahery koa nahazo efa nanao. Io na elona fa sikotripavisako ny nono. Ndry andesady ary betina tsy hoe sahady moa zany fa de atao fa ao ny adidy aman'andraikitra. Sokirina isaky ny nono, nisy fotoana sokiriko ny anara efa lany ny tao anatin'le izy. Jesos mahery koa hony. Fa le mamaky azy ka androany tsika atao hitanao ny tsiron'izany manao boatin-drakitra amin'ny fivavahana zany. Sokirina de wirina le nemantsy boatina Nestlé reny taloha no boatina ronono reny no atao de akisaka wirina kely de akisaka de zay mivoaka eo mivoaka. Resaka momba zay boatin-drakitra isika ny amin'ny farany. Fa nisy ny mosary. Ary betsaka iza moa avana no tian'izany mosary zany. Iza koa mba tian'izany alleluia ho avy ny mosary. Tsisy tian'izany kosa. Fa na tiana na tsy tiana de mosary tena misy. Ny mosary tonga. Tirelira zany boatin-drakitra zany fitia. Tirelira. De misy mpanao PME zany de falirima ny tirelira zany. Roapolo saratra be mavoaka sady misy ale ohatry ny marokoroko ny diny ihany ariary 4 izy mitsorika kely mihitsy ny ariary 4 sy ny ariary 2 mitsoridrika pitipitika vava ny roapolo tsy mety mivoaka fa miraikitra. Nefa roapolo tena mahazo zavatra re. Fa rehefa mamaky le boatin-drakitra anao vao hitanao hoe zany ny tsiron'le roapolo tsy rety mivoaka ary mampionina alleluia. Ariary 10 koa vetivety. Afinaritra ke zany. Lasy Isaka nandeha. Le mosary nijanona teo amin'le tany. Fa Isaka nanino nandao ny mosary. Alleluia.
ary ianao aza gaga raha afindrafindra n'Andriamanitra toerana. Aza gaga ianao raha afindrafindra n'Andriamanitra toerana. Jesosy a namoahan'ireo da lalàna io finoana daholo ny zazalala tsaky ny rotoana. Nialy n'iny Jesosy, ny didy ivoaka rapitso. Jesosy nialy n'iny, niala, nidina any Ekipta. Ianao rehefa afindra n'Andriamanitra toerana dia zao no tadidio. Aza malaelo an'iny toerana iny ianao. Misy zavatra mampiraikitra ny fonao amin'ny toerana io fa miala rehefa asen'Andriamanitra miala. Fa sady manana ny tsaratsara kokoa Andriamanitra no hisy zavatra hitrango amin'ny toerana misy anao io. Zay nisy toerana ampetrahana izy taloha. Toerana tena feno jolà zany. Fa niala tao zay tsisy nanafika. Nisy nanafika andro fa tsy nanino. Satria mipozin'ny jolà ny alika tamin'izany dia fa tsisy ninona very, tsisy ninona satria arovan'Andriamanitra. Fa vao niala tao zay fa tena nitafian'olona tao. Nisy asa nataoko izay taloha teto Andavy. Dia nisy zavatra tsy dia nankaiza koa raha ohatran'ny famaliana isy le patron. Resaka tsy dia mankaiza hoe tsy dia mankaiza moa nefa ny zava-dehibe tam'izany satria izy Jiosy ny patron anay tamin'izany. Dia naniratsiran'i Jesosy izy satria fantany teny ilay namako hoe ilay namako misy gazoko dia nafantatra hoe pastera hoe mpanao hoe mpivavaka. Dia naneniny amin'izay aho. Za mantsy tsy mba manao an'izany mihitsy amin'ny toerana isako za teny amin'ny hoe iry pastera ihany ty tsy manao an'izany aho. Tsy mety amiko izany. Za zao ihany a. Fa aleo za hitan'io ilay ary tinga mba ohatran'ny pastera ohatran'ny tsy mizoso toky ty izy to tsy mananina. Fa fantany amin'izay hoe izy le gasy namana pastera nge hoe ay pastera no izy ianao zany mivavaka amin'i Jesosy. Dia ianao koina tsy vavahanao amiko izy izy. Vavahako e sady mezana vavahako izy izy. Za nge tsy ohatran'i Jesosy ihany izy. Jesosy nge izy mitovy aminay. Ohatra nampaleo anahy ilay teniny dia lasa niala to dia niala ny apitsony. Niala tao amin'ilay fiasana. Niala tao ianao hoe ohatran'ny tsiratsiray zavy aho tsiratsirainao ato foana zany mandritra ny taona any aminao koa mbola karama hoaniko. Za koa mba manakamby ihany momba an'i Jesosy koa. Halleloia. Tonga dia nialako ilay asa. Fa ilay asa nialako a tao ihany ny asa fa niova patron. Fa tena tamin'ny lafiny ny eritreritra Jesosy a. Nanao foana ve za ohatrany sao dia mba toko mba nandevitra kely za ve dia alana amin'ny asa. Hoana ry any tena to dia tafiala tamiko to dia tafiala mihitsy a hiala satria nanao an'izay izy tamin'ny maraina. Dia ohatrany nampalelo anahy dia ohatrany tsy nety tamiko mihitsy resaka ny fanaovana izy izay. Avy eo nefany ao amin'io fiasana io misy olona efa mijery anahy. Mijery ny zavatra ataoko. Dia niresahany tany ambadika amin'izay ianao izy mety amiko andao hiasa ato amiko. Hiasa ato amiko. Dia hoy izy aho manontany anazy hoe ahoana ary ny fanarahana. Dia mazava ho azy raha hiala ao amin'ny anankiray aho dia hoy izy za matoa miala ao a dia tsara noho ny aniny aho a. Dia natao tsara noho ny tatsiny ny anany karama sy ny sisa. To dia nomeny tomobila. Tonga dia nivatsiny zavatra rehetrarehetra zany fitaovana tsara. Tonga dia niala. Tonga dia niasa tao. Nomeny ny olona tsiny amin'izay mpiara-miasa tao amin'ilay iray. Namanao foana manino ianao miala amin'ny patron le mantsy le jiosy zany. Io izy izy olona matotra be io. Za niala. Io no mitovy amin'i Jesosy ka tsy mety amiko izany. Fa teneniko anao. Halleloia. Aika izy zavatra hitrango anatin'ny fiasanana io. Zany tsy nalala. Ohatra ny zavatra ohatran'ny zavatra resaka hafahafa kely izay fotsiny ny alako. Fa afaka herinandro na roa herinandro raha ela indrindra. Ohatra ny akoho voambarika daholo ireo mpiara-miasa amiko ireo.
tonga ny maraina andeha hiasa tsy avoaka miasa fa tsisy miteny maina aikay a tratran'ny fanjakana tsy haiko zay nataon'le rahalahy le patron anay le jiosy taloha io ny zavatra nataony ka ny fanjakana ty tsy azo tao isangisangina tonga de ny geleny tonga de ny nalay tonga de nidina ny société tonga de nibloquena ny compte bancaire tonga de tao anatin'ny ray mpimaso ny arivan'iny mandraparain'ny andro tsisy ninona tsony teo ampelantanany to de nidy le société mandraky tendro any tsita izy to de tsita tsony le patron tsita ny olona rehetra niasa teo zany ka za le niala io de nipenana karamako niala madiodio ara-dalàna fa rehetra le namako le nananatra hoe ianao de tsoko miala jereny azona ny fitaovana ato tsara tarehy sy ny sisa maninona ianao miala ato patron matotra be izy matotra tokoa izy am'y resaka ara hoe ara administrativa fa tonga de ireo namana rehetra zao mbola zany reny napiditra azy tato am'le toerana nisy ny teny tamin'le patron ko avao hoe mba raiso reo halleloia misy toerana asoron'Andriamanitra meloa ianao satria sabatoza ny asoron'Andriamanitra meloa Josefa satria ho avy ny mosary de any Egypta ny tsisy mosary tena alefa ny tany izy ka teto de zao hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah ny setaniny ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao mitoerany amin'ny tany zay lako zay olazaiko aminao ny fiarahana amin'Andriamanitra koa de zao tsy manaraka efa zay ataon'ny olona fotsiny satria i dadan'ny Isaka zao rehefa tonga ny mosary de nidina tany Egypta de tsy hoe zay ataon'ny dadanao ny ataonao fa mihaino ny feo an'Andriamanitra ianao mihaino ny feo an'Andriamanitra ary zany no ilantsika zany no mahatonga atsika mila manana fifandraisana an'Andriamanitra mihaino ny feo an'Andriamanitra foana fa io na olana mitovy aza za zao boka ny trosa taloha ka ianao raha boka ny trosa tsy voatery mitovy ny lalina itoran'Andriamanitra atsika fa Andriamanitra no mamety olo-tsaina ivoahantsika amin'ny olana io tsy ohatry ny dokotera hoe misy fanaviana zany de feralgan zany fa neny Jesosy na jamba samy jamba aza no sitrana sasany nasian'rorona fety ny sasany tonga de niteneniny hoe sitrana ny sasany zavatra maro halleloia ry havana malala tsy mitovy ozy Andriamanitra aza makany Egypta sao de mahita ny nataony Abraham ianao de hidina any Egypta fa tsy any Egypta ny ataonao androany fa olazaiko anao halleloia ao foana mandritry ny fiainana eno ny feo an'Andriamanitra zao ny tenen'Andriamanitra mivainia eto amin'ity tany ity ianao de ombanao sy tahanao fa ianao sy ny taranako no meko reto tany rehetrarehetra ka ho toviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao de amaro ny taranakao ka mitaka nikitana eny amin'ny lanitra ka omeko taranakao ny tany rehetra ireto amin'ny firenena ary amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra amboniny tany satria ajaniko aloha fa tafakiko ny diny fadimy rehefa ho ten'Andriamanitra hoe aza makany Egypta ilaina ny fankatoavana raha miteny Isaka hoe sy ny an'Andriamanitra koa de maninona tany Egypta angenina le any Abrahama fa anao zao any Egypta tsy any Egypta ndray aloha am'ity tsy any Egypta fa mivahiny am'ty tany ity aho egerara de tonga tao izy ary nitsofin'Andriamanitra rano hoe ito tany ito omeko anao sy ny taranakao hitanareo misy fotoana ny zavatra hitsahan'ny tongotsika de aveo lasitsika efa voasolatr'Andriamanitra ho antsika
Halleloia. Rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao dia misy toerana tongavanao tsy nataonao tsy tonga ho azy teo ianao. Ao amin'Andriamanitra tsy mba misy kisendrasendra. Tsisy kisendrasendra. Zay mivady zay mianakavy kely dia manana an'izao finoana izao. Matoa tonga eo anoloan'ny zavatra anankiray izahay dia natao ho anay izany io. Halleloia. Misy olana tonga eo anoloanao dia natao ho anao mihitsy io. Ary namafy na mora arakaraky ny amafiny io tonga dia eritrereto no fijoroanao vavolombelona amin'io. Za rehefa misy olana amin'ny fiainako dia zao ny zavatra ao anatin'ny saiko. Ohatry ny hitako eto Jesosy hijoro vavolombelona rehefa afaka io olana io. Ohatry ny ahoana re Andriamanitra no amahanao an'ity olana ity. Dia efa manomanomana eo ary avana zao ny hijoro vavolombelona amin'ny tetako mitetena kely ny olona nefa za ny mbola anatin'ilay izy. Fa ny zavatra fantatro matototonga eto amiko tohatra raha ekarako indray ity. Halleloia. Ny vato misakana eo anoloanao aza mba hatao vato misakana izany mihitsy. Fa raiso tohatra hitsahanao hiekaranao. Ny mosary ho an'ny olona tsy manana Andriamanitra mahafaty. Araka ny teny mampio teo mosary eto tsy natao hafaty fa natao voamendra ela hampisandratra. Ao anatin'ny mosary misandratra kokoa ianao. Eo anaty mosary ianao ny tena mitombo harena. Fa raha anatin'ny fahavokarana mitombo harena daholo ohatry ny vanila tany amin'ny varatra taloha. Zay rehefa manana client mpividy tomobile ampiasana anay taloha olona avy any avaratra rehefa mivoaka ny vanila. Voaka ny Mazda tonga dia zay tsy manana Mazda ny manenina. Ka raha ny andro fahavokarana ianao ny sandratra dia tsy dia hita. Fa raha anatin'ny mosary no isandratanao dia eo tonga dia teny ilay velona ny Andriamanitra ao. Ka ianao aza matahotra mosary. Fa raha misy mosary lalovanao, ao ny anandratan'Andriamanitra anao. Ao ny anandratan'Andriamanitra anao. Ary raha rehefa n'Andriamanitra amin'ny tany misy mosary ianao ny bolangilangy indrindra ao, ozy ny ilay velona ny Andriamanitra ao, izay vavaka amin'ny Andriamanitra ao. Halleloia. Meko anao sy ny taranakao rehetra ozy izy. Satria manino? Andiny vadiny. Satria efa nihaino ny feoko Abrahama ka nitandrina saina saiko ny tandremana dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Izay teneniko anao hoe ny fitandremana didin'Andriamanitra ary avako malalako dia ohatry fahavana boatin-drakatra. Tsy mora mitandrina didin'Andriamanitra. Nefa ataovy ao amin'ny fotoanany mosary vakina ny boatin-drakatra. Hoy ny tena Andriamanitra andiny fahadimy satria efa nihaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremana dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Inona dikany hoe satria any amin'ny dinadina fampiankina amin'ilay any amin'ny andininy fahaefatra. Amaro ny taranakao taka nikitana any amin'ny lanitra dia meko ny taranakao ny tany rehetra ireto amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Satria zay vao mifampiankina amin'ilay satria nanao izay nasaiko natao ianao. Aikely nasena nataony Abrahama hatramin'izay amapolopolo taonany. Eo ihany ny fitahiana izay ataon'Andriamanitra. Ianao kely mitandrina didin'Andriamanitra fa soavan'Andriamanitra foana nge nidina eo aminao. Fa tsy maintsy misy zavatra bolonga ngeza be ho takalon'iny fa eo anao vao mamaky boatin-drakatra. Manao boatin-drakatra aloha anao ny voalohany. Mety misy aminareo miteny nareo fandarina andramika izao tandrina didin'Andriamanitra foana dia inona zao? Jerenareo mbola mitovy aminay ihany. Teny aminao fa ny mosary mbola tsy tonga matoa ianao miteny an'izany. Ny mosary mbola tsy tonga matoa ianao miteny an'izany. Fa ho fantatrao ny herin'io Andriamanitra hivavahana io amin'ny fotoanany mosary. Halleloia. Amin'ny fotoanany mosary fa tsy zao dia zao. Any amin'ny andininy fahadimy vakina amin'izay eo boatin-drakatra. Mahafinaritra. Hoe rehefa mamaky boatin-drakatra raka izy atokana ny 20 rehetrarehetra, atokana ny 200 rehetra, ohatry ny any amin'ny casino, atokana ny 200 rehetra atao tsy folofolo dia godina ny taratasy izay 20 200 mama dia natratra ohatr'iny andray andro
ny boatin-drakitra ako natratra tany amin'ny tanoany amin'ny tanoany amin'ny 1500 francs tam'izany. Way ny vidanana inona tsy azo zany tam'izany. Halleluia. Azakivy anao tandrina didin'Andriamanitra androany. Izany hoe tanana didina tena pizza zany tonga de mahazo inona avy ny azo krafizy tanana didin'Andriamanitra androany. Mety tsisy ninona mbola azonao. Arivo tam'izany ohatry ny mpanan-karena. De tanana didin'Andriamanitra raha androany de inona ny azo krapitso? Mety tsisy ninona azonao. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ny azonao. Fa ny zavatra bolongany. Zavatra bolongany. Halleluia. De ny zavatra azonao, fitahina azonao ao anatin'ny mosary. Faly be mamaky ny boatin-drakitra so meva de ny tena mahafinaritra amin'izy atakalo any amin'ny mpivarotra de mahazo vola taratasy. Mahazo vola taratasy amin'izay. Atao ao paosy le vola taratasy de atao amin'ny paosy pataloha de tsy azonay de atao amin'ny paosina lobaka de jerena kely fa de akasikasika kely vola taratasy. De lasa am'izay zay tam'izany makany Mahavoky makany Bezarety mividy boky. Zamazy tia boky, zamazy mpanao sary taloha. De mpanao an'ireny bande dessinée reny de mividy boky, Hoditra Radanja, Avotra. Iza nahita an'izany boky zany taloha. Alléluia. Ary havana. Ndao hiaraka aminay. Mba hiaraka aminay ho aiza hiara-tandrina ny didin'ny Jehova. Alléluia, tsy le tsara le hira. Andao ry zalahy. Ndao mba hiaraka aminay. Mety tsy azonao androany ny vokatra eo. Fa ho amin'ny fotoana tsy arovanao ny tenin'Andriamanitra satria no tandrema ny didiko sy ny teniko. Ary io mosary io efa ho avy. Ary misoran'Andriamanitra nao tafiditra anatin'ny fitandremana didin'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika 2022 zao. Ary zany mahatonga anay miteny anareo, miteny amintsika raha mbola zay mivady mpitatana an'izao mpitarika an'izao fandarana andramoka izao de miteny anareo tsisy tokony atahoranareo. Tsy misy atahorantsika mosary, tsy misy. Tsy misy. Tena mampalahelo be anao raha matahotra hoe tandrina didin'Andriamanitra nefa ianao mbola matahotra ny atoran'ny olona. Te ahoana zao fa tsisy tsony ny gazo, ahoana ny vidina gazy, ahoana ny sakafo raha mipoaka tokoa, ka efa mipoaka ange zao ny tokony tokoa e. Fa za mbola teteny aminao. Fa tsy maintsy afindra an'Andriamanitra amina toerana tsy misy an'izany ianao. Andininy fa narisaka de nitoetra tany Gerara. Ary lehilahy tompon-tany nanontany amin'ny vadiny ary izy hoe anabavika izy fa natahotra izy hoe vadiko izy. Fandro izy tsy resahantsika moa izany fa tantara hafa mihitsy iny. Nandainga izy hoe anabavika satria Rebeka tsara tarehy be mihitsy de natahotra zany izy zao de jeren'ny olona de vonoiny satria tsara ny vadiny. Mampidi toy izany le tsara vady tam'izany. De eo vita ny olona ny sangy tamin'ny Rebeka izy. Raha koa tatakoa nefa ny hoe anabavy. Ary efa nitoetra ela teo izy de nitsika teo am-baravarakely amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina ka nahita fa indro isaka ny sangy an'i Rebeka vadiny. Ny sangy. Tatakoa pitsokely. Nefa ny hoe anabavy. De fantatry olona am'izay. Ary Abimeleka niantso ny sakany hoe efa hita de efa hita mihitsy fa vadinao izy ko nahoana ny lazainao hoe anabavika izy. De izy vao niteny. Satria zahako natahotra andao maty hanony aminy. De hoe Abimeleka, inona zao nataonao taminay zao saika nisy nahany tamin'ny ny vadinao ny olona de ho nahatonga heroka taminay ianao. Ady nadidiny vahoaka rehetra izy
Abimeleka hoe zay manendry io lehilahy io sy ny vadiny de atao maty tokoa. Ny fahita-pity, ny fitahian'Andriamanitra tsy vola ihany, fa ny fahita-pity de fitahiana ngezabe. Avy amin'ny fahita-pity daholo ny posahan'ny fitahiana amin'ny fiainan'ny olona. Raha ohatra ianao misy amintsika eto zao miasa izy de mpiasa maromaro zareo anatin'ny fiasana iny fa izy ny tian'le patron indrindra, de izy rehefa mandeha de ety le patron ny metsena de vitanany ranomanitra lafo vidy be reny, vitanany cadeau meny. Any ankoatran'ny asa zay itovizana, ny karama zay itovizana, ny zanak'Andriamanitra manatombo foana. Fahita-pity teto de nita fity tamin'ny Abimeleka Isaka. Tenenina nataony hoe aza misy mikitikitika an'ireo tsononareo. Ary Andriamanitra rehefa hitanao de ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany ny miaro anao tsy izy ikitikitika. Nanangana mandana ny didina ny Isaka mivady amin'izay Abimeleka. Mba angatao zany hoe za Jesosy mba ataovy ohatran'ny Isaka. Amoay didy, androany amoaka didy aminao Andriamanitra. Ray Fabiola zanak'Adapa sy ny vady aman-janany, tsazo kitikity anareo azy mikitikitika andreo mahita raha amiko. Nail, Berta, Tojo, Tsiry Ambaramielina, Tiny Rakotary Zaka, Soa Meva, Niena Maheno Soa, Jeso Mahery, Berta, Niena Maheno Soa. Nareo rehetrarehetra reo amoaka didy any Andriamanitra androany taka namoahany Abimeleka didy. Zay rehetra manendry lehilahy io na ny vadiny de maty tokoa, atao maty tokoa. De nahita fity am'izay. Zany hoe rehefa nahita fity am'izay Isaka tsy navela isikitikitika. De inona am'izay ny tranga de 12 de namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zatoeny tamin'izay taon'izay satria efa nitahiny Jehovah izy. Raha namafy aloha izy nefa nikitikitian'ny olona de nameno kitapo-kaoka ihany. Ianao zany mamboly de nefa mipetrohan'ny olona, meo anay io de laza. Fa ny zavatra ataon'Andriamanitra ry havana, haleloia. Ny zavatra ataon'Andriamanitra de mirindra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa manao tandrina didin'Andriamanitra ianao, miara-mandeha amin'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra mirindra ny fitahinan'ny fiainanao. Tsy avela misy mikitika aloha ianao satria amboly am'izay ianao. De asena mamafy ampifaliana am'izay ianao, ankalalana. Inona ny zavatra nitranga? Efa ao ny fitahiana, ny fahasoavana, ny osotry ny fitahiana, ny osotry ny fanambinana. Alleloia. Mba angatao amin'Andriamanitra zany. Osotry zany ngerevana tena ilaina. Zany osotry ny fitahiana zany ilaina ao anatintsika ao. De zay rehetra ataontsika de tahiana. Ny osotry ny fanambinana zay rehetra tiantsika de ambinina avokoa. Ny osotry ny fahavokarana angatao zany. Za rehefa miresaka aminareo de za zatra mitsodrano anareo am'izany. Satria ilaintsika zany. Ilaintsika zany osotry ny fahavokarana. Ilaintsika zany osotry ny fitahiana, osotry ny fanambinana. De tao aminatin'ny Isaka zany. 12 de namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo 100 heny tamin'ny taona iray. Satria nanina izy satria nitahiny Jehovah. Tsy hoe satria lonaka be Gerara, ka i Gerara lonaka be, fa ny voalazany tena hoe nahazo 100 heny. Nikakan'ny olona satria ny olona tsy nahazo 100 heny. Tany anankiray ihany ny ambolena, fa Andriamanitra tsy mitovy ny tompony. Alleluia. Tany anankiray ihany, Isaka samy ao Gerara ihany nanompon'ny Gerara na Isaka, fa ny Isaka de nanatombo avo 100 heny. Alleluia. Fa nga ny Filistina nanompon'i Jehovah, ahoana no ahazo 100 heny? Hoy tena Andriamanitra, i nahazo 100 heny satria fampiankiny zany ry havana. Nahazo 100 heny satria naninona? Satria nitahiny Jehovah izy. Obolina toko 7:20 ny fitahiany Jehovah mampanaky anay tsy azo ny fisasarana apiny zany, tsy azo ny fisasarana dova kitsika zany. Obolana mba mareo amin'ny baibolinao io de angatao andro. Tena tsofoky rano mihitsy. Alleluia.
na olona tsy fantatra anao mijery an'ity androany fotoananao sy Andriamanitra zao rangaha obolina toko fahafolony dimy faharoa amby roapolo ny fitahiany Jehova amin'ny mampanan-karena ary tsy azo ny fisasarana piny zany ny sasatra ny mponina atao agerara efa tany lonaka fidina daholo ty karazana zezika goanomady mbola hoe zezika goanomady any Madagasikara goanomady zezika ina ao zezika atao mifoha amin'ny 4 maraina mangady isaka matory mifoha amin'ny 5 maraina mbola misakafo ara-dalàna tsara mianao sakafo mihitsy izy sy Rebeka mbola mifampitantara ny nofy eo mandeha mamavy tsy taitra akory izy misy vorona mpiaza aty ambanivohitra aty aminay aty hainay tsara ny zavatra mitranga misy zavatra be dia be atao aty io zavatra tanimboly io misy zavatra be dia be misy fotoana io asiana ohatran'ny filet manify kely maitsomaitso zay dia mahafinaritra be mijery ny tanimboly io ohatra maitsomaitso tsara tarehy ve misy an'le filet kely izy amin'iny ohatran'ny filet kely fititiny kely zay ohatran'ny voalina fa voalina dia atao eny amina hektara be dia be iny ny lalan'iny mamafy voa dia aveo asiana an'iny eo ambonin'le tany mba tsy tonga ny vorona misy an'le vorona maintimainty reny ety feno ty aminay dia maninona mitsaingoka an'le voafafy dia tsisy ninona eo tsisy vonona tsisy vanina feno an'io vorona io tamin'izany fotoana izany mahatonga ny olona tsy mety avy zato eny mamafy izy dia tonga ny vorona fa ny Isaka efa nitenenin'Andriamanitra ny olombelona nitenenin'ny Abimeleka nasen'Andriamanitra tenen'ny Abimeleka zay manendra ny lehilahy sy ny vadiny dia atao maty tokoa fa Andriamanitra indray nitenin'ny vorona zay manendra ny tanimboliny io ataoko maty tokoa Andriamanitra lasa daholo ny vorona tsy nentinakeo amin'ny tanin'ny Isaka tsy ho fokorano ianao ny tanimbolinao ane tsy ho voakasiky ny vorona mpiaza atonga ny avo zato eny halleloia ny vokatra eo aminao tonga dia zato eny satria nitahiny Jehova halleloia satria naninona n'le volazany 5 satria efa nihaino ny feoka Abrahama ka nitandrina zay nasaiko nitandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako tena Andriamanitra mitantara voalohany toko 7:7 ny verset farany indrindra izay ny amin'ny tantara voalohany toko 7 vakitsika zany zay tahinao Jehova halleloia dia toy izy zay mahay izany mahay toy an'izay voalohany tantara voalohany toko 7:7 dia sitraka ao ny tany taranakay ny mpanomponao aritra mandrakizay anatranao fa izay tahinao Jehova dia voata mandrakizay efa tahiny Jehova tsika mandrakizay narovina soatra ny amboarantsika halleloia dia voata mandrakizay soatra nareo na halleloia mahita an'Andriamanitra daholo nareo toy izy avo zato eny atria fantahiny Jehova izy ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-patongany ho mpanjato be indrindra milionnaire izy tamin'izany tonga teo izy mbola olona tsotsotra zara fa natondra zay avy tany amin'ny nisy azy tany zao ry havana malala ny toerana amindran'Andriamanitra anao io toerana tokony isandratanao misy amintsika reto olona ovain'Andriamanitra toerana ny ala avy tao amin'ny tany tsy namokatra misy mosary ianao ny esorin'Andriamanitra tao ianao zao halleloia ny tanjon'Andriamanitra namindranao teo dia ianao ho lasa mpanjato be sitrak'Andriamanitra keny hitantsika tsy dia matetika miresaka resabola eto amin'ity fandarana ity fandroantsika resaka fitahin'Andriamanitra tsisy maratsy an'izany rehefa tsy zany ny vavahana dia tsisy maratsy an'izany tsika tsy hoe mivavaka amin'ny volo tsika mivavaka mba hahatonga antsika any an-danitra nefa kosa tadidio fa any an-danitra Abrahama fa nitahin'Andriamanitra izy teto an-tany ny fanao ny fitandremana didin'Andriamanitra tsy mampahantra zay tena teneniko anao sao dia verinao fa ny ankizy ny vehivavy sy ny ramatoa sy ny ranabavintsika eto amin'ny fandarana andramika izao manao zipo lava hitanao lava ireo fa olona tsy manana hividanana lamody le ety apotope zafady aminao
fa eto misy olona tena teneniko anao hatramin'ny idirany teto nitandrina didin'Andriamanitra dia nazara mirarakivo mahita ny karama-raisiny zany isam-bolana fa teneniko anao zany. Tena marina zany teniko anao zany. Fitandremana didin'Andriamanitra no mahakasika ny hatrany anaty volaninao a. Tsy olana amintsika miresaka fitahiana androany. Halleloja. Nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo. Nandroso ka ny andro ny marina ngeo ny ten'Andriamanitra taka ny fipoakandro maraina ravany tsy mitsahatra ambara-patavovonan'ny andro, misonga, miakatra. Zany ny fiainana iarahanao amin'Andriamanitra eto. Tsisy mikorosofahana mikorosofahana zany eto. Sanatria zany. Mpanjato kely daholo ny lasa mpanjato be sy mpanarivo. Halleloja. Fatandremo ny didin'Andriamanitra. Vao mitandrina didin'Andriamanitra fotsiny ianao dia zao arovana aloha ny manodidina anao. Na amin'ny tany ambolenao azy arovana amin'ny falalam-pandany sy ny sisa. Normaly ianao raha mamafy teo dia zato eny. Voatany Jehovah. Halleloja. Nanan-karena lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-pahatonga ny mpanjato be. Fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina, nialina amin'izay ny Filistina. Nomboka jeren'ny olona. Ahoana ny nazo ohatrany zato eny angeny azy. Io ary olona vahiny. Olona mba vahiny ve mba seho anazy nialina amin'izay ny Filistina. Ka atao ahoana? Tsisy azo atao amin'io fa mivavaka amin'ny Jehovah io. Na hialina ianao na tsy hialina, tsisy azo atao amin'io fa mitandrina didin'Andriamanitra io. Azon'ny Filistina nataony mialina fa tsy azo nataony manakana. Dia mialina eo mandrapahafatany fialonana. Any heriny. Hoy ny tena hoe nanana fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary sy andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina dia vokatry ny fialonany. Inona nataony? Inona nataony? Ny nataony dia zao. Ary nilavaka fatsakana rehetra izay efa nohadin'ny mpanompo-ndray ny fony fahavelon'ny Abrahama dia novonoan'ny Filistina sy ny totofany tany avokoa. Tamin'izany andro zany ny olona manana fatsakana, ny olona manan-karena indrindra. Satria ny olona manana fatsakana any amin'ny tany any amin'ny Palestina tsina maina be ny andro, tena maina be. Karakaina. Dia raha vao manana lavadrano ianao dia ny biby fiomponao afaka misotro rano, ianao raha teo afaka misotro rano, ny tanimbolonao afaka voatondraka. Dia mamokatra toy ny rehetrarehetra. Rano tena ilaina. Dia raha tianao zany ny ampikorosofahana olona, hampahantra ny olona io, dia totofana fotsiny sisa, totofana fotsiny ny fatsakanany, dia velomatra eo ny arenany. Maty ny etaetany biby izy, maty ny etaetany vokatra ringitra daholy. Fetsy ny Filistina ny loharano mihitsy ny totofany amin'izay ny lavadrano. Ozy izy Abimeleka. Mpanjaka no miteny eto. 15 aroy Abimeleka tamin'ny Isaka. Mialaha aty aminay. Fa ianao mahery lavitra anao zahay. Halleloja. Tsy zakan'ny olona ny fanatrehany Isaka. Tsy zakan'ny olona ny fisiany Isaka. Satria ny fisiany Isaka eo dia misy ny fanatrehany Andriamanitra Isaka ary tsy zakan'ny hafa-firenena ny Andriamanitra Isaka. Ry havana malala. Tsy tatin'ny olona ianao io. Misy olona eto. Nisy ratsy be azy ny olona tamin'ny voalohany. Mbola tsy mivavaka izy io. Dia kanosa nosakely dia reraka dia faible kely. Mampalahelo kely dia kanosa nosakely. Ka nivavaka teto. Mbola avy fotoana hijeron'izany olona izany vavolombelona. Amin'izao fotoana izao ilay olona nampahory anazy matahotra anatin'ny feony ary. Aza miteny maka anay ianao ka. Matahotra anao aka. Halleloja. Ny mpanjaka mihitsy ny teny. Ndana fa mahery lavitra noho izay ianao. Ila avolefina eo anatrehanao aneny fa valinao rehetra. Tandremo ny didin'Andriamanitra
fa ilavolefona ary teniny fa vanao hoe mandehana fa mahery lavitra no za ianao hoe ndahana moe tsika riavana na tsika ty andafy tandre mididin'Andriamanitra fa ianao afaka mahomby eo anatrehan'ny olona ary mampialina tena mialina ny fiampafirenena mahitanao. Misy mpiara-miasa amiko zay mialina be anahako amin'izao miteny zao araka ampiarana zavaiko anao foana hoe io poste misy anah io de tsisy olona nandritra ny enim-bolana talohan'ny isiko teo. Enim-bolana tsy enim-bolana elaela kokoa ny enim-bolana fa nitady olona anao an'izy de tsy nisy de olona anankiray efa mpiasa ao anatin'ny sosiete anay efa mpiasa tao efa ela satria le olona soloako io zany olona efa 5 taona izy niasa tao. Any olona efa tena tsy hainy io azy tena mikipy izy manao an'io azy io. De nitady olona de misy mpiara-miasa amiko am'izay efa niasa teo taloha zany izy nanao an'io azy nandritra 6 mois enim-bolana nanao an'io azy ary tena tiany le asa satria tena tsoroko anao fa niasako de asa mahafinaritra sorako ny Andriamanitra. Tsy kivy zany andeha hiasa alatsinainy zany fo tena alleluia tena andeha hiasa indray amonjy an'le asa nomen'ny raiko alleluia. Tiany be le asa enim-bolana izy nanao an'io. Enim-bolana mahery koa nitady olona ny fiasana fa zay tonga ray tsy mety de io olona io foana ny nanao an'le asa ary izy efa nietrehitra fa anazy io azy io. Fa zao tonga ny mpivahiny halleluia tonga teo Gerara Rado Rakoto Salama izay tsy izy akory olona tsiny fa mba nitandrina didin'Andriamanitra fotsiny halleluia de mahita fitio anatrehan'Andriamanitra fotsiny niditra lalovako herinandro ary misy karazana diplôma zay ilaina karazana certificat zay tsy maintsy ilaina amin'io asa io efa nitsoiko avombelona taminareo teto fa herinandro nangalako an'ireo diplôma anankitelo herinandro sa 10 andro rabe indrindra nangalako an'ireo diplôma anankitelo zay tsy maintsy tokony ilaina amin'io asa io ka le mpiara-miasa aminahako io manana an'izy io de rehareha mihitsy nanana an'io ka tsy tokony defa tokony azy io azy io za rehefa hiditra tao amin'ny asa io de tiany olona tiany mpampiasa ahako de amin'ny akapobeany koa haiko le asa fa mila maka an'io zavatra io ireo certificat reo karazana diplôma kely zao ny fangalana an'io fa tokony ho 3 herinandro raha kely indrindra fa tao anatina enjikensika be mihitsy ny tsy maintsy naovako satria ny examen amin'io zavatra io tsy maintsy isaky ny tsy haiko izy ohatra isaky ny 2 mois na ohatra zany tsy afaka hiandra zany efa mpampiasa anahako fa de nomena safidy hoe mbola efa mamaraparana ny fianarana ny olona herinandro eo fitainao ny formation sy ny examen anatin'ny 3 anatin'io izy 3 reo 4 azafady ndrisihako tamin'izay fotoan'izay ataoko fa vitako zatra mbola tsy nataoko hatramin'izay fa zay vitako ozy hoe matoy tonga ho an'ny loko de omen'Andriamanitra anahy halleluia za vao niditra de zao anahako io zay vao nanatsaiko anahy io poste io azoko io mila manao an'reto fanadina an'reto ataoko zany fa vitako io halleluia le nijoriko vavombelona taminareo teto hoe misy fotoantsika manao mavaka ohatr' zao rapitry examen fotoana fony anahako boky ohatry n'iny ny anarana de reratreraka de ozy hoe mampionina ataovy masazy kely hoe atao am'ty fa tena marary reratreraka de sady eo any ataony masazy manao zoom an'ekizy tokony hanadesona ahako za tsy maintsy mbola mampaheriny ekizy atato zoom ianarako hoe page anankiray fotsiny mba nianarako tao am'le boky tamin'le examen anankiray satria examen 4 nataoko sy tonga ny apitso tao anatin'le boky efa page ohatr' zao le page anankiray mivakiko ny examen nandeha tany firy notiko izy ianao 199/200 ny notiko za ny voalohany nefa ny olona teo olona efa nanao an'io daholo fa manao io mantsy tsy maintsy avozina isaky ny 5 taona mantsy ny io diplôme io de ny olona niara nanao formation tamiko le fa manana an'io daholo fa mamerina sisa fa hafa firenena itsoko avolombelona anatrehan'Andriamanitra voninahitran'Andriamanitra
zany nahazo ny voalohany tamin'ny olona rehetra nao formation tao anatin'io any io 199 sur 200 ny notiko amin'ny zavatra zay mbola tsy natokatra amin'izay anao. Halleloia. Zany agerary ny zavatra fantatra za isaka nisy ty saka ny raisiko tamin'ny alalan'inona tamin'ny fanaovako ny fitandremako ny didin'Andriamanitra. Halleloia. De inona ny zavatra mitranga le mpiara-miasa amiko le teneniko anao teo izy enim-bolana tokony anao an'io asa io fa vao tonga de nety ahako de miala teo amin'le asa izy lasako tanteraka am'izay. Rehefa njoy vavomena taminao teto fa tsy tapitra akory ny fotoana tokony anaovako ny périodena CDD ako de fa natsona hoe mety aminao ve raha tonga de avadika CDI anao fa omenanao ny asa mety amiko. Halleloia. De inona zavatra mitranga mandraky ty ny androany le mpiara-miasa amiko le tokony azo le te azo le posta miala be ana tena tsy miafina mihitsy ka fa za izy nefa ty amin'ny tany ny tokony anazy ny asa tiny fa ho an'ny olona mpiavy fa io olona mpiavy io tsy izy akory io. Halleloia. Fa mahita fitenatry an'Andriamanitra hitandremako ny tsy mba manana fa tsy didin'Andriamanitra ho tandremana riavana satria tiako hita io teny any amin'ny 5:5 satria efa ny hain'ny feoko Abrahama ka nitandrina nasaiko ny tandremany ary ny didiko sy ny teniko ary ny lalako. Halleloia. Za tsy manana afa-tsy zay tsy manana ninina afa-tsy zay ahako. Ahoana moa riavana no ahafahako miohatra amin'ny vazaha nefa tsy aty amin'ny tany ny vazaha fa zavatra fantatro Isaka koa tsy tany amin'ny tany fa tany amin'ny tany ny Gerara fa Isaka nitandrina didin'Andriamanitra. Ampery anao androany tandremo ny didin'Andriamanitra zay ihany. Aza mivavabavapoana ianao izy le firy taona zay mivavaka tsy nentina omby ka satria anao mivavaka fa tsy nitandrina zay nasian'Andriamanitra atao mivavaka ivenao fa mivavaka zany mihira de mikipy de mirehatra de mikipy hatrany anatin'ny fonao tiavo Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Toa de izy nila mandehana fa tena mahery ianao dana fa tena mahery loatra ianao ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ho tonga aminao ane zany ilavo lefinao anoloanao ny fahavalo tena mahery loatra ianao fa tena mandehana moa tambatambazana ianao. Halleloia. Sotra Jesosy mahery le tena anarina moa zany petso nisany zanary ambony valera de efa nataony ny anazy finovainy am'izay marina satria marina ny anarany de Jesosy mahery ny anaranao mba tena hoe ty mba hitan'ny ankizy afinaritra. Halleloia. Riava afaka mialina ny olona fa ny fialonana tsy manakana ny Isaka tsy ho tahin'Andriamanitra de ny tahin'Andriamanitra izy tapenana ny lavadrano itsikitsikiny Isaka fotsiny itsikitsikiny Isaka fotsiny. Io le olona le mpialina le teko anao teo io zao ny zavatra nitranga miezaka izy mitady zavatra tsy mety ataoko na hatramin'ny kely de teneniny any amin'ny lehibe anay misy zavatra kely de fa fantatro zay fa tonga de niteneniko tany amin'ny lehibe ranabavy mihaja Jesosy mahery zany atsotsika ranabavy mihaja izy manomboka androany mihaja ny tena anarany zokiny ranabavy Erikaraka izy ho an'izay tsy mahalala nareo moa isaorana an'Andriamanitra mihitsy ny isaorana nareo fa de ho raikitra ihany ny fetin'ny taranaka eto taranaky ranabavy Erika menakavy iny mihaja taranaky ranabavy niriny iza moa ranabavy Zamina le zanaky ranabavy niriny teo fa sadiko le anarana any ambony any aniry fahazavana zanaky ranabavy niriny ravavin'ny Zamina. Halleloia. Ny zanaky ranabavy izy ty iry Tsiriamboramiana lefa tonga teto ty fetin'ny taranaka ry Marie-Jean nitondra ny fahombiazana fitahinaka nitondra ny Ana Maheno Soa. Halleloia. Ry MNJ nitondra ny tadidiko dora mazany zavatra ny tenitenenareo teo pesahako nitondra ny anina teto. Halleloia. Ranabavy Berta nitondra ny fahadolà zanak'andapa
fabola zanak'Adamo hitondra ny iza zanaky Dego, halleloia. Amboarantsika nitondra ny Rodriguez vadiny, halleloia. Fetin'ny taranaka ho tsy ho ela fa zao ry havana andaontsika hitandrina didin'Andriamanitra. Amitandrina didin'Andriamanitra sika manao boatin-drakitra amin'ny fotoanany mosary, vanao ny boatin-drakitra, tahin'Andriamanitra ianao. Ny zavatra ho avy ninona zavatra ho avy eo mafy ny fiainana isy mosary sy ny sisa, ianao tsy matahotra an'izany, tsy matahotra an'izany ianao. Ny zavatra ataonao dia maninona? Tandremo fotsiny didin'Andriamanitra, manova mbamanao stage izy, mampamangy aminazy dia ho tahin'ny tompo izy amin'ny stage ataony raha avy tsiry amboara-mielona na ambinina koa ny tena anarana fa ny anarana Facebook moa zany hafa. Halleloia. Voarainao ve ny lesona androany? Tsika tsy mihinana biby maloto, tsy mihinana kisoa. Toy izy ianao, tsena tsy nety amiko zany, dia atao ahoana moa? Fa zany hitahin'Andriamanitra nay eto. Ny vehivavy tsy manao fitafin-dehilahy, tsy mahita olona eto amin'ireo groupe izay mahay mpitoroteny ireo, raha mahita dia teneno hoe ino hono zany ranabavy ama ohatra sanatriana ranabavy tsiry amboara-mielona na zay hitako eto ny anarana dia ranabavy Fabirasana Gala. Hitandreo mbola manao slim any ambadimbady anaty groupe hafa any dia mba teneno tompoka azafady. Fa hatreto aloha tsisy an'izany intsony eto. Ny tahin'Andriamanitra andreo dia izany, mitandrina didin'Andriamanitra. Efa lalàna zany foana, ko lalàna ny lalàna an'Andriamanitra ny tandremanay mahatonga anay tahin'Andriamanitra izay tahin'ny tompo e. Na iza mialina, na iza faly, na iza mba mitsiriritra ihany koa, tahin'ny tompo zay, halleloia. Zay tsy matahotra krizy, tsisy miliarany amin'ny banky any fa zay toerana misy anay eo ny ampahombiazan'Andriamanitra anay, halleloia. Tsy orin-java-tsoa, tsy manan-java mahory. Ho tahin'ny tompo anay tsika rehetrarehetra. Ny devoly miezaka foana manampina ny lavadrano, fa ny Jesosy tsika ny loharanitsika, tsy tapin'ny devoly zany. Manana fifandraisana amin'ny Jesosy foana. Fikiro hatramin'ny farany ahitanao ny heriny izany fitandremana didin'Andriamanitra izany. Mahiresitsika tsirairay avy. Za tena mangataka amin'Andriamanitra mba hipakany anatin'ny tsika tsirairay avy zany teny zany, hitondra fitahiana ho anao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Halleloia. Tahin' Jesosy tsika rehetrarehetra, mahireza. Hitanao zao ny zavatra ataontsika eto. Fa raha mba mangetentan'izany zavatra rehetra teneniko izany ianao, manarany dianay. Hoy Paoly, manahafa anay. Raha mba tianao no ohatranay menakavy, tsikitsiky, falifaly lalandava, ny krizy ho avy, mibomba, hipoaka zay lalany ihany lalany, fa ny zavatra fantatro dia izao. Tahin'i Jehovah ny ankonako, ny fiainako, satria izay mitandrina didin'Andriamanitra, reharehanay mandraka izay. Ho tahin'ny tompo anay isika tsirairay avy mahireza daholo anao antirity tsika, ifampitsodranotsika. Tsofrano ny tenanao tsofrano ny ankonanao, halleloia. Ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy mahireza daholo. Sotranao nahatra ny hatramin'ny farany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, anome fiadanana. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny davany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, hanome fiadanana.
trany tavany amindra foaminao itodika aminao izy hanome fiadanana na fifari na fauri
Ivavaka manokana ho antsika rehetrarehetra amin'ity androany ty marana antsika ny fotoana. Ivavaka mba ho ambinina amin'izay ianao. Halleluja. Mba hamafy ianao dia hijinja afizato eny. Analanao any amin'ny tany misy mosary any Andriamanitra dia hitondranao any Gerara any amin'ny tany lonaka. Misy olona tena hiova fiainana eto. Misy olona tena ho afindra'Andriamanitra amina fiainana hafa eto. Dia fiainam-pahavokarana, fiainam-pitahiana. Fa maneky ianao manomboka eto hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy sarotra izany rehefa mieritreritra ianao ny soa sy ny fahasoavana ho raisinao ao ambadika izany. Halleluja. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, misaotra anao zay satria lehibe ny fitiavanao. Misaotra anao zay Jehovahandriamanitra satria tena tianay tokoa ianao. Ary tena mikarakara anay. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao androany. Fa teny natao anay rehetrarehetra. Fa mivahiny tokoa zay Jehovahandriamanitra. Mivahiny ety Gerara izay rehetrarehetra. Fa fantatray fa ny devoly lety miseho tompony ty tany ty izay ivaniananay dia mialina anay. Mialina anay ary tena hoe miezaka manampina ny loharano ahitana fahasoavana mahatonga anay ambinina dia miezaka manakona anao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Fa zay tsy manaiky. Tsy ho takony devoly mihitsiny ianao Jesosy eo amin'ny fiainanay. Fantatray fa mitsinjo anay ianao. Fantatray fa momba anay ianao. Tsy matahotra izay. Tsy anatahotra izay satria fantatray ny herinao Jesosy. Niakatahako aminao Jehovahandriamanitra amin'ny androany ity dia ny anirahanao ny fanahinao masina andresy lahatra ny reto olona reto mbola tsy mety mitandrina ny didin'Andriamanitra ireto nefa teo tahiana. Mpahafantaro azy fa ianao ny loharano-pahasoavana, ianao ny loharano-tsoa ary raha manao zay tianao zay dia tianao. Dia tapa-kevitra amin'izay ny tsirairay avy Jehovahandriamanitra hitandrina zay nasenao ny tandremana mba hahatonga anay ho lasa mpanjato be na dia niainga tsy nisy azy. Dia hikakan'ny olona ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Hikakan'ny olona ny fiovam-piainanay, ny fiakaran'ny fiainanay. Hiakatra sy tandinina ambony ambony hatrany ny fiainanay. Memkorosy ity izao tontolo izao ity. Fa ny fiainanay kosa hiakatra, hihitatra Andriamanitra satria lehibe ianao, satria tsara ianao. Jehovahandriamanitra raiso zany fangatahana izany androany. Ny voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Raha misy tsy voalazako teto dia anao mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay any ianao Jehovahandriamanitra. Fa reseo lahatra ny tsirairay avy anaraka izay nasianao ny tandremana. Saotra Tompo mankasitraka ny amin'ny fataterana fotoana teto androany. Tsy hisy holatsaka anay izany teny izany dia tsy mifanaina masina ny anondraka izany hamoha avy zato eny any am-pony reto olona tsirairay avy reto. Ny devoly sy Satana tsy mahazo mitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany ho voninahitra ny anaran'Andriamanitra rehetra. Misy saotra Jesosy io. Halleluja. Amen. Hivavaka avy hatrany tsika amin'izao fotoana izao efa lasa ihany ny fotoanantsika. Hivavaka ho an'ny firenentsika ampandrosoantsika ny anabavintsika Erika avy eto Frantsa. Hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo ranabavy Erika Raka. Sain Jesosy pastera dia sain Jesosy tika rehetra izay mbola manaraka fampitafirenena tsy ality. Mbola hivavaka sika maranana fotoana samy firenena. Dia Andriamanitra rehetra indrindra mbola saotra sy midery ary mankalaza ny anaranao ndraiky tsy ality. Saotra fa Jesosy malala fa mbola amin'ny mafafana
Neno zany teny mamy sy afatra fa aminao zany. Makasitraka indrindra Jesosy satria mbola notahinao zay no arofanao ary mbola no mifamindrafonao mbola mahatafaporenena zany. Sotra tamin'ny teny mamy izay natondra anao mpanofonao izay nakasika amin'ny fonay tsirairay avy Jesosy malaza ny tena hoe nanomezanao anay teny fikasana teny mamy entinay matory zany Jesosy. Makasitraka Jesosy satria nampianatra anay indray ianao tena hoe ahitandrina ny didinao satria na dia mandalo mosary ary ny fiainanay na dia mandalo ady ato Jesosy dia ny varavarana sy ny lakile ahafahanay miampita zany ady zany dia ny fitandremanay ny didinao, ny fitandremanay ny teny izay kasainao tandremana Jesosy malalo dia izany ihany no ahafahanay mandresy, ahafahanay mandray an'ilay teny fikasana avy aminao Jesosy malalo. Ka ankehitriny Jesosy dia ndrery izay Jesosy tena hoe mbola manamarina ny dianay indray eto natrehanao, andreto hoe tena mbola akatony teninao ary izay rehetra ny teto Jesosy dia tena hoe alatsao anatin'izy ireo izany teny izany, tena hoe amohy zato aveny ka tsisy ho lataka izay teny izay nolazaina Jesosy malalo ka manomboka eto izy ireo dia anova ny fomba fiterin'izy ireo, anova ny fomba fandehanan'izy ireo miaraka aminao dia mitandrina ny didinao bebe kokoa. Eny Jesosy na dia izay efa ao anatiny ary dia mbola anamafy an'izany Jesosy malalo, mbola amafisina ny fitandremana ny didinao satria io ihany varavarana ahafahanay mahita an'ilay fahasoavanao sy ilay famonjenao Andriamanitra. Dia misaotra indrindra mbola nampatsiahana an'izany teny mamy izany Jesosy, tena hoe raha ketinay tena fonay izany ary tsy velanay ho raraka tany fa tena ho raisinay tokoa Jesosy satria matoa voatory teto izany teny izany dia tianao indray izay mbola hifikotra aminao bebe kokoa, tianao indray izay mbola tena hoe hiara-dalana aminao indray dia mbola tianao koa misy olona ho voakasika izany teny izany eto satria tsy avelanao miala-maina izay raha neny tenao androany fa andray vokatra rehefa miala eto dia misaotra indrindra Jesosy malalo makasitraka amin'ny fitantananao. Dia ankehitriny izay Jesosy mba hitondra mbavaka indray amin'izany firenena izany dia hitalaona eto anatrehanao Jesosy andro sy alina izay mangataka ho an'izany firenena izany mba hisy fiovam-po amin'izany firenena mba hanjaka ao izany fahamarinana izany, mba hanjaka ao izany teny fikasana izany Jesosy, mba hanjaka ao izany didinao izany koa fa maro Jesosy. Izay mbola misabaka Jesosy, mbola mandeha amin'ny lalaviso, mbola variana amin'izao fiainana sarotra izao, mbola minitsy mankatony teninao fa mbola mandeha amin'ny lalana tsy araky ny sitraka ao Jesosy. Ka hifonana eto anatrehanao Jesosy izany tany maminay izany mamilany eto vahoaka malagasy ianao. Dia rehefa minindra fonao izany firenena izany Jesosy, maro Jesosy mandetahitanao koa nefa ao amin'izany firenena izany dia terizy izy ireny, ampitomboy izy ireny ary eo mbola maniratira sy mankatoanao Jesosy dia tena hoe fanamasonao ny nibosaka anatin'izy ireny amohy ny ara-panahin'izy ireny mba tena hitodika tanteraka eo anatrehanao ary tena andray anao akatony didinao anao sitraka ao Jesosy malalo. Dia izay rery Jesosy malala ny fianakaviana maro amin'izao fotoan'izao, maro ny ady hatrehany, ao ny loza, ao ny aretina, ao Jesosy ny fisiana mangatahiny koa Jesosy ny tsy fandriam-pahalemana dia angatahanay mba tena hoe hikasika sy hijery manokana andreny fianakaviana indreny ianao, hijery ihany koa ianao ny any amin'ny hôpitaly any Jesosy hanasitrana satria ianao ny mpanasitrana indrindra, ianao ny dokotera ambony dokotera ka izany angatahanay Jesosy malala amin'izao fotoan'izao. Eo koa Jesosy ireo mbola any am-pony Jesosy angatahanay koa mba ho kasiha fanenao maty izy ireny mba tena hivaofoa hitodika aminao sy hametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo am-pelantananao. Satria ihany koa Jesosy ny tondra firavahana amin'izao fotoan'izao tena hoe angatahanay mba tena hitoro ny fahamarinanao, tena hitarika ny olona andeha hitandrinao andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao sy hanofanao tanteraka tokoa Jesosy malalo. Dia izay no angatahanay tirinay amin'izany tanindrazana izany mba tena tanindrazana feno fiadanana, fifaliana, fifaharana Jesosy ka hiotony vokatra ny taniny izany firenena izany fa tsy iravitanana fotsiny, tsy hijery fotsiny fa tena hoe andray. Dia makasitraka Jesosy malalo ary angatahanay Jesosy ny fanainao masina tena amin'izao ora sy fotoan'izao tena hitarika anay, hitantana anay raha andeha atory izay
dia raha ihany rehetra izay jesosy tena hoe hofeny fifaliana na fanantenana indray amin'ny alalan'izany teny izany satria efa navoakanao ny teny fikasana ho anay tsirairay avy dia ho raketinay avokonay izany dia misaotra jesosy malalo tamin'ny fanatrianao na atotaosany izao fotoana izao dia voninahitra ho anao rehetra ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka raha bavelika tahiny tompo a dia Andriamanitra maly fitianao tamin'ny asa izay vitanao teo tamin'izany bavaka matsiro mamy be zany a dia isaorana anao zany isaorana antsika rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany teto lasalasa ihany fotoanantsika taona monina empavazay ny ahafahana manazava ny tenin'Andriamanitra dia tahiny tompotsika rehetrarehetra tsy verimaina zao torimasonao afonao zao zay no azoko lazaina mahireza dia raha mbola amin'Andriamanitra Jesosy dia raha-pitsodratsika dia efa eo neto amin'ny fitora fandarana misy andraty tato amin'ny mampionina dia amin'ny 7 ora sasany ezaka tsika hanomboka amin'ny 7 ora sasany ny fotoanantsika ohatro raha pitsisa misy fandarana dia amin'ny latsinainy indray ka dia samy tahin'Andriamanitra hiarika zoma mahafinaritra be ianao raha pitso alina mahafinaritra be fitsarana fiadanana ary eo ambadika izany rehetra izany amoby dehibe vokatra ny rehetra ataonao samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo. Halleluja, amen. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra.